Olotrany arahaba tompoko ny varatrazana maritra ny tetry ny androntsika raha ho amin'ny rampitso vokatr'izay dia ho hita taratra eny foana ny orana malefaka somary miatoato any amin'ny morontsiraka atsinanana miangavany sambava hatrany amin'ny morontsiraky fitofonany. Mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny morontsiraka afovoany atsinanana, misy mihitsy ny fampitandremana mahakasika izay. Mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay fampitandremana amin'ny lokomena noho ny fabetsahan'ny rotsakorana satria anodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 100 milimetatra ny tahan'ny rotsakorana ao anatin'ny 420 ora. Fampitandremana lokomena manakero amin'ny anio any amin'ny fatra atsinanana. Fampitandremana amin'ny loko mavo kosa ho an'ny fatra analanjorofo, izany hoe manakery ho amin'ny rampitso alarobia 17 desambra. Entanina zany ny mponina amin'ireo toerana ireo hiomana amin'izay mety fabetsahan'ny rotsakorana izay. Entanina foana ihany koa mba anaraka tsakany sandava ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza mety iseho. Raha ny vinan'ny toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy kosa indray dia mbola tsy maro toerana hatrany aloha ny atmosfera any amin'ny fatra avaratra andrefana sy ny morontsiraka afovoany andrefana. Vokatr'izay dia azo oram-baratra amin'ireo toerana ireo ato anatin'ny 2 na 3 andro avy. Amin'ny alakamisy dia tombanana azo oram-baratra any amin'iny fatra atsimo sy atsimo andrefana ny Madagasikara iny. Raha ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny rampitso maraina jerena amin'ny antsipiriany dia azo orana ny amin'ny morontsiraka Mivadrisava, Ambatsoa, Atsinanana, Vatovavy ary Fitovonany. Mety betsaka kokoa izay rotsakoran'izay any amin'ny fatra Analanjorofa sy manodidina ny Toamasina voalohany sy faharoa. Andrahoana na anjombona mety isy any enerjika isina erikerika manify any antsefatsefany eny ho an'ny fatra Aloatra Mangoro, ny fatra Atsimo Atsinanana ary ny ilany Atsinanana ny Voatany. Ny fatra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahoana vitsy. Raha ny tolakandro kosa indray dia hitohy hatrany ny orana miatoato any amin'ny morontsiraka Atsinanana sy afovoany Atsinanana. Andrahoana na anjombona mety arahana erikerika manify indraindray ho an'ny ilany Atsinanana ny Voatany. Ny fatra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia hitoetra hatrany ny oram-baratra any amin'ny manodidina Samborano sy morontsiraka Mivadry Sofia, torak'izay ihany koa ny any Boeny, Melaky, Bongolava, ny ilany andrefan'ny Tasy, Vakinankaratra, Moromania, Matsiatrambony miazo amin'ny fatry Menabe ary ny tapany avaratra ny fatra Atsimo andrefana. Raha ny vinan'ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 520 degré ho an'ny Voatany, izany hoe somary mbola angatsika hatrany aloha ho an'ny rampitso amin'ny ankapobeny. Morontsiraka Atsinanana dia eo amin'ny 20 hatramin'ny 20 degré, raha toka 20 hatramin'ny 530 degré ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 9 na 7 degré maripana ambony indrindra any amin'ny fatra avaratra andrefany Madagasikara. Raha ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alakamisy kosa indray ary dia sakivangony kokoa any amin'ny ilany andrefana sy ny fatra avaratra andrefana iny aloha ny orana tandrifindraona mety arahankotroka indraindray. Azo oram-baratra ihany koa ny any amin'ny fatra Atsimo andrefana sy Androy. Ny fatra hafa moa dia andrahoana mitsitokotoko na ifandimby ny andrahoana sy masoandro. Mety ho tantaratra eny any ny orana malefaka any amin'ny Fadrisava, Ambatsoa ary Analanjorofo. Maripana indray tsy dia misy fiovana misongadina fa ho an'ny Voatany sy morontsiraka Atsinanana no hisy fiakarany kely ny maripana ambony indrindra. Eo amin'ny 4 hatramin'ny 17 degré zao maripana ho an'ny Voatany, 20 hatramin'ny 12 degré morontsiraka Atsinanana, 20 hatramin'ny 5 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 9 na 17 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatry Betsiboka, torak'izay ihany koa ny any Port Berger, Mampikony ary Antsohihy. Amin'ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny zoma no amaranantsika sahady dia azo orana tandrifindraona mety arahankotroka indraindray ny any amin'ny ilany afovoany andrefan'ny Madagasikara, izany hoe any amin'ny fatry Melaky, Menabe, Bongolava, ny ilany andrefan'ny Tasy, Vakinankaratra, Moromania, Matsiatrambony, torak'izay ihany koa ny any amin'ny fatra Boeny sy manodidina ny Samborano. Ny fatra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Araka ny efa natsidika teny am-piandohana moa dia amin'ny faraparan'ny herinandro any vao hiverina indray ny oram-pahavaratra amin'ny Voatany sy any amin'iny ilany Atsimo Atsinanana ny Madagasikara iny. Amin'ny vinan'ny maripana dia eo amin'ny 14 hatramin'ny 17 degré ho an'ny Voatany, 20 hatramin'ny 13 degré morontsiraka Atsinanana
antsinanana ary 7 hatramin'ny 3 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ananika 9 na 7 degré ny marim-panambony indrindra any amin'ny fatra Menabe sy any amin'ny fatra avaratra andrefany Madagasikara. Dia izay indray ny vinan'ny tetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho manaraka indray. Velo matomboka.